Ratianono nanao ny tsinety azavelandresy ny atalana fanimbazimbana maika mitsangana matoa ministre Augustin Andriamanan'io mba misy tsetratsetra-tsiaratra kely alohany amin'ny tilaka ny teny farany leny hoe eo amin'le ianao zany a Mapara ianao a TGV dia zao zao misy le hoe CSANR misy le hoe ProANR ahitananao avokoa izy ireny rehefa misy ny hoe inona zany tena hoe hevitra ireny eo anivon'le politika zay lalaovinao toko aloha mihitsy ataoko hoe lalaovinao angambany tsy de hoe lalaovina le politika fa ny tena moa dia zao atao hoe ataonao hoe ny tena marina angambany dia hoe amin'ny mahirakiraka ny tena satria ny voalohany azavaiko aminao dia hoe olona akaika ny filoha Andrinirina Rajoelina ny tenako ary fony izy mbola vao kandida ho ben'ny tanàna dia efa niara niasa zahay ary tamin'izy ben'ny tanàna Antananarivo dia efa mpanolontsainany ihany koa tao amin'ny commune Antananarivo midika zany fa ny antoko politika izay najorony ny TGV tanora malagasy vonona dia isan'ny mpikambana ary mavitrika sy mahafatra-po ny tenako tamin'ny fotoanandro na tany ivelany tany andafy aza dia efa mpitondra teny ny nataoko tany nitarika ny fihetsehana rehetra nisy tany ivelany tamin'ny fanoherana ny fanjakana Tsiro Fesy Mandidy teo aloha tamin'ny taona 2024 nisy ny famirim-bahoaka sy ny sisa ny tenako teo anivon'ny antoko TGV no efa nitarika an'izany zavatra izany ary tonga taty atoerana tamin'ny andray andraikitra ny tena dia fantatreo fa ministra TGV isan'ny nandray anjara mavitsika tamin'ny tolom-bahoaka ihany koa ary nametraka reo fototra tamin'ny sampana maro teto Madagasikara indrindra tany amin'ny faritra avaratra iny eo amin'ny lafiny hoe Mapara dia rehefa tonga ny fifidianana tamin'ny telo amin'ny 24 dia nisy zany ny fametrahana ilay vondrona politika Mapara satria tadidio fa tamin'ny mahafilohan'ny tetezamita anazy ny filohan'ny Rajoelina dia maro ireo antoko politika izay niara-dia taminy izay resy lahatra ny leadershipany zany hoe ny fitantanany mihitsy ny tany sy ny firenena dia teo manoloana zavatra zay dia zay le hoe zay mitambatra vato fa zay misaraka amin'ny fasika dia mitsangana ireo miara-dia amin'ny Andry Rajoelina na tsy hoe Mapara miaraka amin'ny président Andry Rajoelina zany hoe mba tsy natao hoe tsy nanao zanaky kialafy izy tsy hoe zanakalahy tokony atao an-trano ny TGV dia ho atao akila-baony hafa fa dia noraisiny koa ireo olona rehetra zay fatany raiky zay natonga ny Mapara ary isorako azy satria izy no nanendrya ho filoha lefitry ny Mapara miadidy ny faritany Antananarivo rehefa izay no atao hoe siatra politika nitsangana ny vondrona politika Mapara izay manana ny fitsipika anaty mifehy azy dia maro ireo tanora taty aoriana izay nanatona ny tena nanam-panirinany hoe izahay resy lahatra ny filohan'ny Rajoelina ary tianoana azy amin'ny fifidianana satria ny fifidianana ny 24 dia tsy hitovirana intsony fa kandida izy filoham-pirenena ireo tanora ireo efa nanatona ny tena dia fantatra hoe tsy anatona antoko politika fa noho ny risim-poananany dia tsy azo atao ihany koa ny manosibotana anazy fa dia hoe atsangano ary fikambanana izay misy anareo fa dia miara-dia tsika zany zany hoe ao anatin'ilay vondrona Mapara dia misy ireo sampana raha toka amin'ny lafiny fiangonana angamba dia hitanao fa ny fiangonana dia misy ny sampana tsy fantatro ny sekulalady ny sampana lehilahy kristianina sy ny vondrom-bavaka sy ny sisa mitovy an'izay ihany koa rehefa finoana iray ny arahana rehefa mpitarika iray ny mitantana dia ohatr'izay ny eo anivon'ny Mapara misy ny ProANR zany hoe programma miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina misy ny CNSANR izay club de supporters ny Andrinirina Rajoelina misy ny jeune Mapara izay tanora ao anivon'ny Mapara misy ny asara
izay fikambanany koa miorona miaraka amin'ny andro azy hoe sy ny sisa karapitso raha afaka pitso tsy hijanona am'izao fa ho avy ko ny vonom-bavaka ohatra hoe mba zay te hitondram-bavaka ny maparana ny finoandro rajoelona tsy azonao sakanana zany fa fitiavana an'ny olona rehetra ny fitiavan'le olona le filo zany fitiavan'le olona lay tolom-bahoaka zany zany rehetra zany mahatonga anay hoe maro ary fitenenao mitsodrano rehefa hoe miteraka mba mianono tany ataoko hoe le zanaka mapara zany zao de maro be sy melipatrana eran'ny Madagasikara satria tady tio tsara fa zay toerana rehetra leako Atsirave, Tamatave, Toliara, Faravangana, Manakara, Fianaratsoa, Diego-Suarez, Mahajanga maro de maro ny fikambanana izay mijoro manohana ny finoandro rajoelona ho candidat sy vonona iardia amin'ny valambin'ny folo sy roa arivo reny rehetrarehetra reny eto moa de tsitsatsiatra araka nyvolazanao teto vao nahazo soratra maro sosona na SMS ty hoe Andriamato Ministra mba lazao ihany koa ho aty Fianaratsoa fa nanao ny assemblée générale izahay tamin'ny fafito amby roapolo volana teo ary indrindra nametraka fihezam-boninkazo ho fahatsiarovana martyre ny tolona taty Fianaratsoa ny PNR zay ya ny CNSNR moa de 27 février tany ohatrany hoe 7 février teto mitsika ya nazay nanaovanareo ny assemblée générale teo ary marobe zareo ny hitako tao amin'ny tongaka amin'ny tombontsoa moa nanaovana ny vahoaka ny CNSNR moa ny tenako sy zay miaraka amin'ny mpitondra teny mapara Andriamato Pierre Oltera no pia ihany koa zay mirahalahy zany ny club de supporter andrindrina rajoelona zay nanaovana miaraka tamin'ny fiarabana tratrin'ny taona tsy ela akory zay de isan-kerinandro raha hitatsika ho avy zao ny any Tomasina hitako de miaradi reo fikambanana rehetra zay mahavitry tokoa ny jeune mapara miaraka amin'ny PRONR sy CNSNR miaraka amin'ny fandarana aokazavo izay atao amin'ny 28 ny any Tomasina favalo amby roapolo ny volany marsa ny Fianaratsoa ny 19 mars ary za mily fa tsy ho ela koa ny atao ny any Mahajanga sy ny any amin'ny faritra ya ny any amin'ny faritra Atsirana na Ansafaty ndika izany fa miroborobo ny fitiavan'ny olona sy ny fanantenan'ny olona ny verenany finoandro rajoelona hitatana ny tany sy ny firenena ary mahavelom-bolo zany eto de manome tsy tiako moa le anaty hoe manome courage ngamba raha iny rahatsika anazy manome risipon atsika rehetrarehetra mba samy avita be ary indrindraindrindra ho feno ny fitiavana lehibe indrindra zay mariky ny firaisan-kiny sy firaisapolitsika rehetra amin'izany rehetra zany amaranako angamba ny teny izay isan'izy voalaza teo de hoe tokony asa ijoro itsika rehetrarehetra ninona andraikitrao dia fantatrao ny zavatra mitranga sy iainan'ny firenena ankehitriny tsy azo leferina intsony eto raha tamin'ny asabotsy teo rehefa tamin'ny nisy ny fanasana nataon'ny syndicat reny izay isorana azy ireo tadio fa manamarina ny valopolo ny ny syndicat dia ny syndicat miaro ny zon'ny mpiasa ary miaro ny zo fototra maha-olombelona de nisy teny nataon'ny syndicaliste Rato Rabarilala atao anyary Madagasikara manao hoe raha ny tenako zao izy dia angambany raha ny karama azoko dia sy ny fijereko mivady aman-janako fotsiny dia tokony ho nangina ary tokony ny fiainako ny jereko fa matoa sa niatika nitaky ny zo syndikaly natoa nanao reny fanoenana reny de satria tsy ho ahy irery fa indrindra ho an'ireo mpiara-miasa amiko zay hiarany antso zay sy ny tsirariny ho an'ny orinasako tena mahavelom-bolo zany zavatra zany satria za mino fa tsy irery ny tanora samandraindraiky samy teny zany zavatra zany itsika zany hoe de tokony ijoro ny fanaovana politika ankehitriny dia ny fasahinao ijoro anohitra ny tsirariny ary indrindraindrindra ny fandraisanao ny andraikitra fa tsy vitany io zavatra io ny mitsikera fa tokony tsika rehetrarehetra hivondrona amin'ny sehatra misy atsika rehetrarehetra sa ijoro sy andray andraikitra satria efa tsy mandoalika itsony ny firenena fa efa mandady mihitsy teny tokolamonja John fahiny zay manamarako azy hoe tsy fitenitsony zany hoe Madagasikara izy mijoro fa tsy mandoalika itsony ny firenena miakohoka amin'ny tany izy
ary efa maty ny kely ka miantso anao tanora ako ankehitriny tanora ohatranao ihany koa miantso anao a tsy andefitra manonrahy mitsony miantso anao a mba andray ny andraikitra tandify anao satria ianao no avy ny firenena ny zavatra izay natsiry omaly ny voazaina fafy androany dia hitsimoka raha ampitso izany hoe manomboka anio ndaotsika ifanometanana ndaotsika andray andraikitra satria tamindonidozan'ny firenena afaka folo na roapolo taona tadidio fa ametra-panontanianantsika nyzany ka mampara hoe inona no nataonao folo mbolainao afaka nandray andraikitra sy nijoro isorana betaka ianao andriamato ministre Augustin Andriamanolosy sady fiolefitry ny mapara ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandarana okazava makasitraka makatila indrindra makasitraka mamy Patrika makasitraka namana teknisianina koa ary indrindra makasitraka anao pio misy tokantrano zay nanaraka izao fandarana zao ka nahitra ny enao hatramin'ny farany isorana betaka ihany koa ianao namana tsitroina niaraka tamiko teto tamin'ny fandarana tsy resy tsy akory ny manao ny